Ao anatin'ny firosoana fifidianana kosa dia tonga androany ireo fitaovana vaovao entina ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay zotra eto amin'ny firenena. Avy any La Frantsa moa ireto fitaovana ireto ahafahana mamoaka an-tsoratra ny lisitry ny mpifidy. Eo ihany koa ny kiara-pifidianana raha ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana no asiteny dia imprimante roa no azon'ny faritra Analamanga ampiasaina miampy ireo efa nampiasaina teo aloha hatrizay. Fitaovana izay ho ampiasaina mandritry ny fifidianana ahitana ny imprimante Tally Genicom 6620 miisa 220 no azon'ny sampana teknika ao amin'ny Senita. Avy any Frantsa ireo fitaovana ary mbola isy ihany koa ireo mpiofana frantsay ho tonga eto toerana hanampy ny teknisianina eto amintsika amin'ny fampiasana ireo fitaovana vaovao ireo. Ampiasaina amin'ny fanamboarana ny lisitry ny mpifidy sy ny karatry ny mpifidy no isan'ny ilana ireo fitaovana vaovao. Azo anjara amin'izany moa ny faritra 220 eto amintsika. Ity zany dia avy any France, ito zany dia avy any amin'ny PASEM. Dia PNUD moa zany tena hoe mikarakara ny fifidianana ilay izy dia avy any amin'ny PNUD io livrena ato amin'ny Senita. Ampy tsara misy le 220 satria araka ny zaika efa misy an'ilay nampiasaina eto taloha zany dia miampy an'ity zany dia tena ampy tsara misy izy. Mikasika ny formation dia no hoe vaovao ny imprimante zany dia misy koa technicien amin'ilay fournisseur nividianana tany France zany dia isaorana zareo zany nandefa technicien iformer ny équipe anay aty amin'ny fampiasana an'ity imprimante sy mikojakojana azy. Ankoatra ireo fitaovana imprimante vaovao izay efa ampiasaina mandritry ny fifidianana dia misy 9 ireo efatranainy ka eo amin'ny 930 eo amin'izao ireo imprimante ho ampiasaina mandritry ny fifidianana. Noho ny eto amin'ny faritra Analamanga betsaka mpifidy indrindra moa dia fitaovana vaovao roa miampy ireo efa nisy hatramin'izay roa no apetraka hiaseto. Ao anatin'ny fotoana fohy no ahavitan'ireo imprimante ireo ny taratasy satria mahatafavoaka 2,000 vilatsoratra isan'ny minitra ny fitaovana ary 10 andro eo dia ho vita ireo lisitra ilaina araka izany.